Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition d'analyse politique sur Dago News TV. Nous abordons avec notre journaliste Le Tombo Ali, les sujets qui animent le monde politique à Madagascar en ce moment. N'oublie pas de s'abonner et mettre un petit like. Mankazitra Katompoku. Arabato, usika jiaby ny longonareo le Tombo Ali no amakafaka iaraka aminareo ny lohatenim-baovao anio. Mamofopofona fihetsiketsehana mahery vaika ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mamofopofona hoy aho ary manomboka tsy azo iainana ny rivotra politika eto Madagasikara amin'ity fiandohan'ny taona 2024 ity fa dia mafana raha ny androany izao mari-pana niakatra tato ato izao moa dia tsy inona fa vokatsy ny fanoherana ny valim-pifidianana vondromaika nataon'ny CNI momba ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Tanatin'ny fifidianana tamin'ny volana Desambra teo iny tokoa mantsy dia maro ny fandikan-dalàna sy ny fikafika samihafa entina hampandanin'ny kandidam-panjakana. Niseho teny am-pifidianana maro samihafa eran'ny nosy. Nananio ny tsy fakasitrahany sy nanao izany ka nitondra ny fitarainany teny amin'ny CNI sy ny tribunal miandraikitra ny ady amin'ny fanjakana zamoa ny kandida voakasika izany na ny fanoherana io na avy amin'ny mahaleo teny. Eny fa na ny kandidam-panjakana koa aza dia nanao toy izany. Rehefa nivoaka nefa ny valim-pifidianana vondromay dia tsy nisy noraisiny ny CNI avokoa ireny fitarainana ireny. Farany teo aza dia namoaka koa ny tribunal misahana ny ady amin'ny fanjakana fa dia tsy mitombina avokoa ny fitoriana nataon'ny mpanohitra sy ny mahaleo teny ary nomeny raro kosa ny atoko-panjakana sy ny tiaradia aminy. Nanomboka teo no niseo ny lonolony ara-politika teo amin'ny mpanohitra sy ny mpitondra ankehitriny. Tsy misy lalana raha teo ahafahana mampiakatra ny fitoriana intsony afa-tsy neny amin'ny fitsara-mahavy momba ny lalam-pamindraina. Saingy kely ny finoan'ny mpanohitra tsy misy avi-tenaina firy intsony arak'izany ny momba fitarainan'izy ireo. Teo koa ny fijalian'ny vahoaka tamin'ny delestazy jiro na rano ary rehefa mba maneho ny tsy fahafaliany manoloana izany ny vahoaka dia efa avy ny zandarma mandava manaparitaka amin'ny bomba mandata-dranomasy ny vahoaka. Misy aza moa dia voakasitanana samborina mihitsy ke dinany amin'ny tobiny zandary any tsy andaniny vidim-piainana miakatra ary efa tsy voavidy intsony ny vidim-bary eny an-tsena. Efa arivo mahery amin'ny kapoaka kena efa mihinana tapatsinay ny vahoaka malagasy. Mipanalatra amin'ny rongatra kidahalo tsy lazaina intsony sy alina tsy atando intsony tsy atampi-tanàna tsy any ambanivolo fa dia manao izay daniny kibon'ny Jula. Ny mpitandron'ny filaminana nefa tomina amin'ny kamion iambina ny 13 Mey raha vao hoe kisy ny fihetsiketsehana ary fomba mihitsy ny fitaovam-piadian'ny zalahy. Isan'andro nefa eny fa misy gidina pinary, misy alatromby tary, nisy maty voatsatokanto sy ny maro afaka tsy ny afitsiko ny Jula. Tsy mba hita ny voaka ireo kamion ireo anendrika ny Jula na ny dala na ny mpanao kidnapina fa rehefa ny voaka kosa no mitaka ny rariny dia efa ireo ry zalahy fa tonga marobe. Tsy vitan'izany ihany fa ny mpitondra eny atsamin'ny filoham-pirenena dia mikipy sy manao be marenina sy tsy mijery izay fahorian'ny vahoaka malagasy izao ka mba mitady vahaolana ho azy ireo fa dia misonany ka eny andapa eny ka tena very pateraka amin'ny zava-mandro ny malagasy. Atsony amin'ny teny frantsay hoe déconnecté de la réalité sady izay indray ny filohan'ny androm-panjakana ambony tokony hanoro ny filoha sy anelanelana amin'ny mpanohitra indray no mandrantitra sy mampitahotra ny vahoaka amin'ny alalan'ny hery ananan'ny tafo. Iza moa no nifidy anao io? Tsy ny vahoaka anie no nametsaka anao teo hoe olona no toendena ianao kanefa samy mampitahotra ny vahoaka. Ny vahoaka tena tompon'ny fanjakana azagaga ianao raha keny navoakanao indroa iny no pitrika finampirehitra ny adeseran'ny vahoaka ankehitriny koa satria tsy nisy olana iray aza mba nanitsy anao tsy mety ny vavanao iny dia ny vahoaka lazainao malemy mihitsy. Izao no hitsotra ny tsy ono no fola mandefitra fa tsy ny vahoaka malagasy. Maimbo rotaka ny eto an-tanàna eo isika mahita izy mametsaka ny veloma vetivety indray ny tena ahirato tsara ny masontsika ary sokafo tsara ny sorony veloma vetivety to.